tonga tsy daholo Zanagasikara mbola avy nareo resaka fontaine resantsika androany de hoe aiza le izy mivoaka ilay rano to lazainareo fa le hoe namoaka ilay tsiranga be le izy avaiza le izy nivoaka ato anatin'ny tatavia no miandrona ilay tsirangoka miparitaka zao anefa tsy amany ilay izy fa kosa rehefa mivoaka rehefa ao anatin'ilay fientanana tonga ny orgasme vehivavy rehefa mahatsiaro tena mangitangitaka tonga ny amin'ny lanitra fahazato ny vehivavy no mivoaka le izy tsy mitovy ilay amany rehefa poritra isika de mandeha makany angabone de ilay somary mavomavo be ary ambon'izay masirasira tsy iny fa rehefa ao anatin'ilay fientana zay tsika jereo tsara fa mitovy ny rano fotsifotsy madio ilay izy samihafa zany ny fiasany io rehefa ilay hoe ivoaka ohatran'izay mahita tsara angamba zany lisany rehefa manao izay atonga ny fontaine ny vehivavy ary izay ihany koa ny andrasan'ny vehivavy hitany ela tsara fa rehefa ataony ela be dia be izay karazana fontaine izay madama mihitsy no hitarika any ela andao indray lesy andao indray apita ohatra milay be le izy fa elana tsy nanao ninina teo ambony fandriana teo ela dia hitany ela tsara fa nany anokatra fera makaleo be amin'ny madama de zay tsy atra ho an'ny tsirairay tsisy tokony mampatahotra na mampalahelo na hoe mamenatra na hoe inona ary zany fa zay tsy atra ho antsika rehetrarehetra de atao foana ilay hoe mivonona isika miezaka ihany koa mifantoka de eo ihany koa mity mankaty ilay olona miaraka aminao de tsara be fiarahana io fa rehefa tsy ao anatintsika izay de tsy mandeha amin'izay laoniny tsisy tsirony azotsika ao mazo to